Nivadika ola ny samy mpivarotra eto amin'ny tsena ny Tsanambandroso ny fampidirana ireo mpivarotra vaovao izy ireo izay nivarotra teo ivelan'ny tsena ka noho ny fanadiovana ataon'ny komina dia manomboka izao tsy maintsy miditra ao anatin'ny tsena avokoa ny mpivarotra rehetra manodidina ny Tsaramandroso. 100 metatra miala ny tsena araky ny tokony ho izy raha ny lalàna mantsy tsy tokony isy mpivarotra. Ankilany nefa angatahan'ireo mpivarotra ao anatin'ny tsena izay efa nivarotra hatramin'izay ny ampitoviana zo azy ireo izany hoe rehefa nandoa etra sy patanty ary ny taratasy tokony naloa tamin'ny fidiran'izy ireo tao anatin'ny tsena izy ireo tany am-piandohana dia tokony atao tahaka izany ihany koa ireto mpivarotra avy ao ivelan'ny tsena ka ampidirina ao anatin'ny tsena ireto. Io no niteraka ny disadisa ny maraina teo. Maty zay atoko hoe zay tsy manaiky hoe hivarotra avy any tonga dia hivarotra eo droit ny dirana tato maneky zay ampidirana andreo malalaka ny toerana io trano be tsisy olona azo ampidirana andreo daholo fa le natao anay dia angaviana mba ataondreo an'le olona fa tia kory tsy bordel milaza le raha matony fa maly tamiko mihitsy izy hoe zany io sy fa mpivarotra fa ela ay za raha ho any toerana anao na fa mpivarotra ela dia zany toerana anao anao ny eo any mivarotra any amabiby broasindreo any anao mivarotra ty zay tsy mandroaka andreo fa atao varadalàna ohatra ny dirana etato mandoa droit mandoa patante mandoa bonnement zay ny ilainay fa tsy baranana ty akory dia zay ty atao any ahoana zay terena rehefa anao an'izany menace kely fotsiny zay hoe andeha hivoaka hivarotra vavady zay mivoaka dia anisany manala tena ahoana zay tao an'izany noho hoe zay tsy mamaly dia androany na malinay tompo hoe na maly eky zay fa mafy mitsindrazo lena tena tsy ekenay tsony tompo problemenay dia ireo mivarotra voady ireo ka Para tokony izy tokony manao akoatra ny nataonay tatoa koa nataondreo satria iay tatoa sy nahadina milety latabaty misy ay lety nagnefa droit natao visite abonnemenay satria tatoa iay ty bezara tato nifindra amin'ny cité amin'ny cité ay nipody boka agny sy nahazo niditry lasy nadio bonnement natao visite sy nahazo niditry raha vita ny droit kanefa avy indreo ty androany mana place mahabibagny ireo mivarotra amin'ny sisin-daloko niroasin'ny commune nampidira amin'io ny tonga dia niditry mivarotra fosiny sisy volan-daloha dia hoy ay azanogny eky varotriny mandeha neka nireo magnefa droit nireo ary vita droit nireo izay nireo mivarotra mivarotra nireo sady magnefa bonnement magnefa ny patate sy fanagnanay vola nagnefanay patate fa atoany tadiavanay any hoan'ny zananay ny forsavo zany fa varotra anay sy mazary aboka agny mana place boka agny mivarotra toa izahay mamparary sainay na vitandreo agnaby jiaby za mivarotra indreo sanay ty bezara ty fany commune izahay mampatarinay izaha olanay. Mazava kosa ny fanazavana hoentiny lehibe ny tsena eto Tsaramandroso fanadiovana aloha no ataon'izy ireo ary fampidinana ihany koa ny avy any ivelany ao anatin'ny tsena ny fampanarahan-dalàna kosa manaraka ho azy. Ny antony nagnesorana le olona zany mazava be voalohany zany ny atao amin'ny bazary mandoa patanty mandoa abonnement fa nisy zany aloha fitarenandreo hoe esoro olona reny satria regny sady tsy mandoa patanty tsy mandoa abonnement rehefa zay zany masefo démarché zay nampiakarika agny amizareo ambony fa za tsy efaka magnano an'io fa rehefa tonga agny amizareo tonga le fotoana zareo avagny nagnamebaiko zahay magnampy ny fagnesoran'olo eny amoron-dalana le ato anatiny zany misy zany ohatrany tsy dia maro olo agnaty fa resaka draka foana satria nisy draka re zany araka ordezinay natamana akaiky le drakaka eo fa ny problème le ato anatiny zareo zany miteny hoe olona re mbola tsy mandoa patanty azabeko apetraka eo fa zahay fa nagnazava amindreo hoe beko avagny olo rehefa nanaiky andoa patanty fa pour le moment tsy vitanjareo androany zany le patanty fa zareo fa manaiky andoa patanty dikan'izany ambela aloha zareo hipetraka eo fa manomboka maraigny zareo hikarakara dossier fandoavana patanty igny zany nanisa disadisa kely entre ny andagniny sy ny ankilany mikasika an'le boucher zany igny zany ma misy zany ny fandamina mbola mitovy avagny na amin'ny commune hoe zay managna autorisation ihany no mipetraka eo amin'ny boucher ivelany fa zay zany police reo manamane mandeha any mbola ho avy mohor marché zahay moa nataonay aloha magnala foana fa zahay tsy anjaranay ny mandravale toerana fa araka ny beko azy zany zay tsy managna autorisation miala amin'ny boucher ivelany fa hoany zay managna autorisation dia mitsanina hoany zay mieritreritra hipetraka eo manao mangataka autorisation fa tsy atao mitsena zany ny angatagna autorisation am'le ivelany fa any amin'ny commune fa tsy anjatsy andraikitra ny atao mitsena ny autorisation ivelany.
manomboka mirotsy kelikely amin'ny fampidirana ro mpivarotra ivelan'ny tsena tsy eto tsara mandroso ihany arak'izany ny commune fa mbola ho avy ihany koa ny anjarany eny Marolaka sy eny amin'ny tsena ny Mahabibo.